Mampitombona ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana, ny famondrampon'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Firalahiana mitondra fiainana sy fitahiana. Firalahiana mitondra fiainana sy fitahiana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Salamo 3:30 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Firalahiana mitondra fiainana sy fitahiana. Salamo fanaon'ireo diany mpivahiny, ireo mpanao fivahiniana masina andeha hiakatra ho any Jerosalema, dia teraka eny an-dalana eny amin'izay lalana izoran'izy ireo ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ny firalahiana, ka zary misy firaisana anaty toy ny piraita-po, ny mpino, firaisana lalina, fiombonam-piainana tanteraka no ateraky ny fizoran'ny mino ho any Jerosalema. Eto ambara fa tahaka ny diloilo izany firalahiana zany, diloilo zay mitsororoka amin'ny somotra dia misomotry arona ary mitsororoka amin'ny morotongotra akanjo. Mampahatsiaro antsika ny menaka manitra fampiasa amin'ny asa fisoronana na amin'ny asa fanokanana ny mpisorona izany. Fa ambara eto koa etsy ankilan'izay fa ny firalahiana dia tahaka ny ando any Hermone, ny ando any an-tendrombohitra izay mampahatsiaro antsika ny fiainana omen'Andriamanitra ny olona. Io ilay antsointsika koa hoe ny andon'ny lanitra. Zany hoe zany sady manome antsika fitahiana noho ny amin'ilay asa-panosorana, tahaka ny fanosorana mpisorona, ny firalahiana no manolotra antsika fiainana tahaka ny fiain'Andriamanitra ny olony ny firalahiana. Arak'izany dia entanina ny mpino, entanina ny kristianina mba hamelona ao anatin'izany fanahin'ny fiombonana, ny fanahin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ny fanahy mahampirala zany, fa izany no loharan'ny fitahiana sy ny fiainana ho azy ireo. Vanim-potoana izay hiatrehantsika ireo fiaonam-be samy hafa avy namonjy ny sinôda izao ankehitriny izao. Eny amin'ireny dia lehan'ny mpino, ireny fiaonam-ben'ny mpino maro samy hafa ireny no anehoana taratra ny firaisan'ny mino, anehoana ny mahampirala, fa ao anatin'ny firalahiana no misy ny fitahiana sy ny fiainana. Ndeha ry havako, amboly fitiavana sy fifankatiavana, analavitra ny fankahalana sy ny fandrafiana, fa iaina ao anaty kosa ny fifankatiavana tahaka ny mpirala. Izany no fenitra omeny soratra masina antsika, efa nampianarin'ny Kristy raha teo, fa izany no hafantarana fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Tsarova ry havako, firalahiana loharan'ny fiainana sy ny fitahian'Andriamanitra izany. Dia hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay, mampianatra anay ny amin'ny firalahiana
fifankatiavana zay mitondra fitahina sy fiainana ho anay, tahaka zay efa nentiny Jesosy Kristy ho anay raha teo, zay nitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Misaotra Tompo fa ny fitiavan'i Kristy no nahazahoanay fitahina, ny fitiavan'i Kristy no nahazahoanay fiainana, ary iainanay koa zany mandraka ankehitriny. Mivavaka zahay ho an'ny mpiara-miasa rehetra, ny mpiara-manompo rehetra ao anatin'ny fiangonanao, ny samy birao, ny samy mpievitra raha, ny samy iray tarika, iray gropy any amin'ny andraikitra maro samihafany, mba ho velona ao am-pon'izy ireo hatrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.